Ny atoko amin'ny opposition amin'ny ankapobeny zany dia tokony hanendry ny lehibe tsy maintsy mifanaraka zany reo atoko reo hoe mifanaraka reo dia manendry ny lehibe hoe iza no solotenatsika ara-panjakana. Naverina ny faritany raha eo amin'ny sehatra ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Anankitelo izy io dia ny province sy natao province autonome tsy ny anarany fa provinciana zay zany mampiavaka azy anefa tsy lazana koa tsy autonome izy fa raha nirafitra sindarana ny péage eo zany dia ahitavana taratra fa tena marina izy province autonome zany fa ny anarany natao province fotsiny. Ao ny faritra ao koa ny ataontsika hoe ny commune zany dia ny lalàna zany atsoaty zany no mamaritra hoe iza daholo ireo province mbola provincienne taloha hoe sa ampiana fahafitony sa ampiana fahavalony zany tsara zany koa ny région ny commune moa dia tsy tenena tsony fa dia ny lalàna fezoro zany na ny lalàna aorina no amaritra an'izay. Nohatsaina kosa ny fahaleovan-tena ny fitsarana fitiavana tanindrazana fandrosoana izay no filamatra ao anatin'ity volavolan-dalam-panorenana ity. Iparitaka any amin'ny distrika 570 ao anatin'ny 570 andro ny mpikambana eo anivon'ny 3C ampahafantatra ity volavolan-dalam-panorenana izay haroso amin'ny tanina ny evi-bahoaka ity. Lafiny zavatra afa-tanteraka amin'izay sy nandrafitra volavolam-pitondrano fikajiana rano eto amin'ny tanàna na Antananarivo ny ao anivon'ny commune urbaine na Antananarivo ireo lalàna efa misy no ezahana akambana mba ho tsotra sy ifanentana amin'ny filanimpoly ny isaraka izany ny fijeranotana ny fahadiovana isan'ny tanàna ny tsena ny fametrana fiarena amin'ny rehetreny ka manoitoina ny moivozana maritra Marikoto sy Lucien Diantso. Efa mahery ny 10 taona avokoa ny lalàna mifeny tanan-dehibe eto Madagasikara any ka tsy azo ampiarina intsony satria tsy mifandraika amin'ny filan'ny mponina. Noho izany dia nanamboatra volavolam-pitondrana ny ato anivon'ny fatidiana ny tanàna na Antananarivo renivohitra mba hikajiana ny fahadiovana, ny fahasalamana, ny fifamoivoizana ary ny filaminana. Ireo lalàna efa misy no aravina ho azo ampiasaina mba ahafahan'ny mponina miaina aminatin'ny tontolo mahafinaritra. Tsy hoe tena lalàna vaovao loatra fa dia zay moa dia fandravonana an'ireo lalàna rehetra izay efa nisy tany aloha dia atao izay mora vakiana, tsotra, mora ampiarina, izay angamba ny tena zava-dehibe. Fa ny lalàna vaovao angamba ny everty fa dia efa mitoetra eto amin'ny tanàna Antananarivo ny lalàna rehetra izay efa voalaza tany aloha tany. Ka ny olona mpiatra ny lalàna dia isana ambaratonga ny fantatsika fa dia ao anatin'ny tanàna Antananarivo dia misy evertsika département maro isan-karazany voalaza teo zao ohatra ny momba ny hoe inspecteur de voirie ny any amin'ny département ny BMH zany any amin'ny resaka momba ny fahasalamana eo ihany koa ny direction ny affaire économique dia momba ny any amin'ny tsena sy ny manodidina an'izay. Eo ihany koa ny direction ny ataontsika hoe momba ny any amin'ny polisy ohatra ny polisy municipale na Antananarivo eo ihany koa ny police de marché sy ny sisa ireny angamba dia mila formation isan-karazany dia afaka mampiatra eo ny eo izao volavolana fitondrana amin'ny tanàna Antananarivo zao. Sazy, vono, tina izay no mampiarina ary afaka manao ramasazy sy mise en forêt ihany koa ny mpiasan'ny commune izay mandraikitra ihany koa ny fizavana ny fahadiovana isan'ny tanàna, ny fiara-mijanona eny amoron'ny trottoir sy ny arabe ny lafiny avarehetra ihany koa. Zany hoe ny fikajiana ny tanàna na Antananarivo amin'ny ankapobeny zany no voalaza teo fa tsy ny rano fotsiny akory. Tsy misy afa-tsy ny 100 ny asa famatsin-drano androy no vitan'ireo fotodrafitrasa sy fitaovana ampiasain'ny AES any atsimo amin'izao fotoana izao. Mila ezaka sy fanarenana aingana ity orinasa-mpanjakana ity. Riveson Théogène. Nanomboka ny taona 790 ny fikaroham-baolana maharitra nataon'ny fitondrana malagasy amin'ny fomba hoentina mamatsy ny rano iny faritra androiny ka nanombohany ny fikarohana sy ny fitsiriana natao nananganana ny AES na ny alimentation en eau dans le sud. Tany am-boalohany dia vovon-drano misy 20 ny ampompo famatsia-drano misy 20 ny tsinjaraina tamin'ny faritra dimy manerana ny faritra androiny nanomboka tao Mbovombe hatrany Tsiombe ary ny Paka hatrany Beloa no nitaterahana tamin'izany nisy antarana ny famatsia-drano niporina tamin'ny amperany isan'ny faritra Vosokajy ho tsy ampy rotsakorana raha teo iny faritra androiny satria tsy misy afa-tsy 50 sy 700 mm fotsiny ny habetsaky ny rotsakorana any an-toerana amin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Ny 100 ny porina amin'ny faritra androiny ihany ankehitriny no mahazo ny famatsia-drano ataon'ny AES ity
izay hany orinasa-mpanjakana iray misara ny famatsiana rano fisotro madio ny mponina any an-toerana noho ny fahanteran'ireo fitaovana sy fotodrafitrasa ampiasainy izay efa ampolo-taonany maro ka tsy mahasana ny fitombon'ny mponina misy ankehitriny. Raha tsy ilaza-tsika toy ny siterna dia tsy misy afa-tsy roa no mamatsy ny mponina ao amin'ny tapo-tanàna Ambovombe Androy eo. Siterna iray nefa tsy mahazaka fa tsy 9,000 litatra monja. Simba sy mila fanamboarana koa ny station de pompage ao Amboasary Atsimo izay afaka misarika rano miaty 30 metatra kibo isan'ora tany Amboalohany miainga avy amin'ny renirano Manjare. Noho izany manomboka miverina tsikelikely amin'ny fampiasana vovon-drano nisy an-tokantrano izay tsy azo antoka ara-pahadiovana sy ara-pahasalamana radio. Araka ny fanadihadiana natao dia mahatratra ariary zato ka hatramin'ny 50 ariary ny iray so ho an'ny mpanjifa ary mahatratra 300 ariary aza zany any amin'ny toerana tena sarodalana. Vidina 9,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 sy 1,000 ariary kosa ny iray barika. Tanjon'ny AES sy ny ministeran'ny rano ny hampitombo ny famatsiana rano fisotro madio ny mponina mba hahatratra 20 isan-jato ny mponina any an-toerana miainga amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa misy any an-toerana ankehitriny. Raha ny loi de finance rectificative farany izay nivoaka tamin'iny volana aogosta iny dia mampalahelo ny milaza fa dia tsy misy investissement na dia ariary nomena an'ity orinasa-mpanjakana AES ty fa dia atao hoe zéro ny investissement ny AES amin'ity taona 2010 ty. Ka noho zany dia manao antsoavo zahay ny mba hijere ny fanjakana akaiky ny hanampiana ara-pitaovana sy ara-bola ny orinasa-mpanjakana AES hahafahany mamita ireo andraikitra dia ny hoe ny famatsiana rano ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Mangataka manao antsoavo ny fitondram-panjakana fibe ny amin'ny mba hanomezana moyen fitaovana hoety miasa indrindrandrindra ny ara-bola ny tiako tenenina amin'izay. Velomy ny AES ohatry nisy teo aloha fa mampalahelo mezany mahazo anay aty zao hoe miverina amin'ny vovony zahay nan'izao. Io natao prioritaire amin'ny projet eritreretiko amin'ny terrestre afaka mijery ny tokony hatao amin'ny malaky dia malaky mba hampampiana eo AES. Zo fototra tokony hananany tsirairay ny fahazoana rano fisotro madio izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny taona 2013 amin'ny fampandrosoana ny ahazoan'ny 520 isan-jaton'ny mponina maneran-tany rano fisotro madio amin'ny taona 2022 raha mbola 70 isan-jaton'ny malagasy fotsiny no mahazo izany eto Madagasikara. Ankoatra amin'ny Premier Ministre Kaby Vital sy ny Talety Général'ny AES dia isandrisy amin'ny teny tao anatin'iny fanatetiana ataon'ny division Théogène iny lehiben'ny faritra Androy Andriamatoa Fiandraza. Fa resaka asa an-gazetitsika eto mialohan'ny andehanana any Chine dia ho atsy Afrika Atsimo aloha satria dia nisy ny fiofanana mikasika ny PNUD tany Afrika Atsimo mikasika ny asa an-gazety isan'ny nanaraka an'izay tany Johannesburg i Bertrand Ranaivomanana. Fidianana sy ny fampalalam-baovao no loha-hevitry ny atrikasa no fidiny ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny fampandrosona na nofanana ny mpanao gazety teto amin'ny parc Inn Hotel ny Southampton Johannesburg. Mpanao gazety afrikanina 7 mahery avy amin'ny faritra atsimo sy atsinanany Afrika no nandray anjara ka nanana sorotena tamin'izany Madagasikara. Maro lafy ny tanjon'ny PNUD tamin'ity atrikasa ity. Teo aloha ny fanampiana ny mpanao gazety na antsoratra na antsara na ambava hanao fampitambavaao tsy mitongilana mialoha na mandritra na aoriana ny fifidianana. Dia ihany koa ny famporosiana ny mpanao gazety handray anjara mavitrika amin'ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana. Ny bahatoerana tamin'ny fiofanana ny fanamafisana ny andraikitry ny mpanao gazety manoloana ny fifidianana. Loha-hevitra maro no mivelabelarina tao. Peter Oriare PhD ary manampahaizana momba ny fampalalam-baovao sy ny fifidianana nanazava ny loha-hevitry ny atrikasa. Fantatry tamin'izany ary fa mbola amin'ny toetra hatrany ny andraikitry ny mpanao gazety hatramin'izay saingy tokony hirona amin'ny fanabeazana izy ireny amin'ny fitompifidianana. Eo ihany koa ny fanabeazana ny fidy ahalala ny lalàna fototra sy ny pitsopitrony madinika momba ny fifidianana. Kaitira Kanji, Media Institute of Southern Africa nanazava ny andraikitry ny fampalalam-baovao ho amin'ny fifidianana eken'ny rehetra. Peter Oriare